Salama daholo androany isika dia ndao indray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto tsy inona moa izany fa mahakasika ny firotsahanko fidiny Andriamatoa Marc Ravalomanana ao Antananarivo renivohitra ao izay tena niteraka resabe amin'izao fotoana izao satria notsipahany OVEC ny taratasy izay firotsahanko fidiny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay naterina tamin'ity herinandro ity tao amin'ny bureau OVEC izay mba hanambarana amin'ny fomba ofisialy fa tena vonina ny tenany amin'izay firotsahanko fidina ho bentanany Antananarivo renivohitra izay. Kinanjo anefa tsy izay ny zava-nisy fa notsopahan'izy ireo izay taratasy firotsahanko fidina izay noho ny antony tsy fahafenoana fepetra amin'ilay taratasy nketra. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa any amin'ny tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao voasakana tsy mahazo mirotsaka ho bentanany Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana no laviny OVEC ny taratasy ho firotsahanko fidiny ho bentanany Antananarivo izay napetraka tamin'ny 21 septambra lasa teo iny. Voalaza fa tsy manana ny taratasy fanamarinana fandaovan-ketra avy amin'ny sampandraharahany hetra ny tenany izay taratasy 211 bis na ny certificat de régularité fiscale. Io no antony fandavana an'ilay firotsahanko fidiny araky ny fanazavana avy any amin'ny OVEC hatrany. Manoloana an'izay rehetra izay moa dia maro no naneho ny heviny mahakasika an'izao fandavana any firotsahanko fidiny Andriamatoa Marc Ravalomanana ho bentanany Antananarivo ao. Ao moa ireo milaza fa tena efa kajikajy hafahafa izao atao amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izao satria fantatra fa raha vao milatsaka io dia avy hatrany ho lany ho bentanany Antananarivo renivohitra satria tena maro dia maro ny mpanaradia sy ny mankafy an'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana izany raha ho any Antananarivo renivohitra ao. Ka maro no mametra-panontaniana amin'ilay hoe tahotra ve sa inona no anton'izao rehetra izao satria mantsy tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy notsopahan'izy ireo ny firotsahanko fidiny Andriamatoa filoha amin'izao fotoana izao na dia efa fantatra aza fa manana nationalité français izao izay voarara ao amin'ny lalàna moa izany hoe ny olona manana zom-pirenena hafa no hirotsaka ho filoham-pirenena ho an'i Madagasikara izay. Nefa izao ndray Andriamatoa Marc Ravalomanana noho ny izay olana eo amin'ny taratasy nketra izay dia avy hatrany notsopahan'izy ireo. Io ny fanehoan-kevitra izay nataony ireo mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'izay fifidianana bentanana izay dia lisitra candidat 7 monja ho an'ireo commune 3,790 hatreto no voaray. Tsy misy afa-tsy sivy ireo candidat izay nametraka antoto-taratasy ho firotsahanko fidina ho an'i Madagasikara hatreto. Misy 3,790 nefa ireo commune manerana ny nosy. Ny faha 17 ny volana septambra 2024 no ifarana ny fandraisana ny antoto-taratasy amin'izay firotsahanko fidina izay. Ny tena olana ny fahasarotany fikarakarana ireo taratasy sy ny fandoavana ilay antobola mba ahafahana hirotsaka amin'izay ho bentanana izay. Azo eritreretina ny hahalava ny fepotona ahafahana mametraka ny dossier na fanemorana mihitsy ny datim-pifidianana izay tokony ho amin'ny 21 desambra 2024 avy izao raha tsy misy fiovana izao fa havitrihany ireo olona hirotsaka ho bentanana izao. Eo amin'ny resaky ny fampianarana indray efa ela nitaraina ireo mpianatra ao amin'ny sekoly ambony ny polyteknika eny Vontovorona ao Antananarivo fa tsy nisy namaly no tsy nisy ny haino ny fitarainan'izy ireo. Fotoana vitsy taorina nendrena Andramatoa ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa profesora Samina Lola dia nidina namantatra ireo olana ifotony mampitaraina ny mpianatra no sady nitondra ny fanampiana manoloana ireo tetikasa izay karakarain'ireo mpianatra ao amin'ny université ny tenany. Anisan'izany ny fanorenana ny trano R+1 izay fotodrafitrasa ny fitondram-panjakana
ny atelier Luban izay fiarahamiasa ny sekoly amin'ny gouvernemanta chinois izay tafiditra indrindra ao anatin'ny programa an'asany filohan'ny repoblika ho fampiroboroboana ny industria. Nojerena ihany koa ilay trano fanaovana printy na ny salle d'impression izay tetikasa lavitrezaka natsangan'ireo mpianatra noho ny fiarahamientan'izy ireo. Nanolotra fanampina moa izy ho fandraisana anjara amin'izany mba hanafainganana ny fanarenana ny fotodrafitrasa. Ilany andrasana izao fionana izao koa mankasitraka andramatoa minisitra izahay ary mitaky fiarahamiasa maharitra sy fanohizana ny fampiresahana tahaka izao mba hisin'ny lamina aty amin'ny université ho ireo mpianatra nankasitraka andramatoa minisitra amin'izao fandalovany teny avontovorona izao. Midika izany fa asany azy fa tsy kabaro ary tsy hanavahana sarangana université izay asa iandreketany izay fa tsy maintsy samy hazo anjara avokoa ny université rehetra manerana ny nosy. Mbola ao anatiny izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay dia nilaza moa ry zareo avy ao amin'ny antoko Gaslioa fa hanohana ny kandida izay atolotra ny fitondrana amin'ny izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Tsy nisy tombotsoa azoko nandritra ny fanoherana nataoko nanomboka ny taona 2024. Ataon'ireo izay mahazo toerana irakiraka sy manao fihetsiketsehana fotsiny ao hatrizay ka amin'izao tonga saina rehefa nifandinika sy nifandresy lahatra ela tamin'ny Asimakely izay filoha levitry ny Gasleo ka hanohana ny kandida izay atolotry ny fitondram-panjakana ho any Antananarivo renivohitra ho hiatrany Inambinina izay filoha mitarika ny vovonany Gasleo tamin'iny andro maliny raha nanao fanambarana. Avy any Mahajanga ary nandeha nandresy lahatra Anambinina no nahatongavany Asimakely tao Antananarivo araky ny fanazavana hatrany. Ireto farany izay samy mimpanositra ny fitondrana ny lavolefina sy ny ovafo ary ny ovaloko politika amin'izao fotoana izao. Atahorana mafy ingahy Ravalomanana marika izay nametraka antotantaratasy ho firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ka manao izay faraheriny ny fitondrana handresena azy ho hihatrany ny fanohen-kevitra alefan'ny mpanara-baovao. Arantsiketo ara no mety ho toy ny ity fiovan'ny fo nireo Gasleo amin'izao fotoana izao fa lasa tsy Gasleo intsony izy ireo fa lasa niombon-kevitra amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny amin'izao ankehitriny izao. Azo lazaina ve izany fa tsy manana hazon-damosina ara-politika ireto Gasleo ireto satria tamin'ny herintaona leo izao ndray lasa tsy leo tampoka. Inona ny tena tiana hatao? Inona ny tena ambadika an'izao rehetra izao? Sa mila ranoranony amin'ny fitondrana dia mody manohana any fitondrana izay mijoro ankehitriny indray fa tsy leo tahaka anireny vava izay nataon'izy ireo tamin'ny herintaona ireny intsony. Izay sy zay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tao anaty gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.